fiadiana ny amboareran-tany kartine boara razavindratsimba lo solotena ny Madagasikara. Sehatry ny fampianarana goragora ny fandraisana andraikitra sy ny fanapahan-kevitra ho irakoto voarivo. Fehizan-dalàna vaovao momba ny asa, mamono ny mpiasa, mampiroborobo ny fivarotan'olona ho ny sandikany mpiasa. Faltafaraka aminao ndray tombo kilasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny arapa ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Vaovaony sosialy avy hatrany no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity sabotsy alina ity. Mandroso makany amin'ny faharavana sy fahampitiana ny fiarahamonina malagasy ankehitriny, vokatry ny fahasairanana sy fahantrana indrindra ny fiovan'ny toe-tsaina. Tsy mahazaka ny zava-misy intsony ny olona ka mipotra ny toetram-biby ao aminy ka mahavita ireo fihetsika mamovoady tonga hatrany amin'ny fandatsahana aina mihitsy ho ny mpandinika fiarahamonina. Mila petraka ny fanabeazana, mila mafisina ihany koa ny fomba fifandraisana eo amin'ny tontolo manodidina ho ny olon-tsotra fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Mampangoritsina ary mampahonena ny zava-mitranga eo ny amin'ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Miapotika ny fihavanana raha ny fifampitokisana vokatry ny fahantrana. Manamafy izany ny tranga misy ankehitriny, marobe ireo tranga mamoetra tsy eritreretin'ny saina kanefa vitan'olona iray. Isan'izany ny fanoloanana zanaka nateraka na zanabady, famonoana zanaka vokatry ny disadisa ao an-tokantrano sy ny maro hafa. Antony telo no mitarika izany ho ny mpandinika fiarahamonina. Voalohany ny fahasairanana, faharoa ny fiariana ary fahatelo ny zava-matomelona. Dia tonga amin'ilay fotoana izy tratran'ilay antsoina hoe adalàna kely na adalàna be. Dia rehefa tratran'izay izy hoe tsisy hitan'izay tany ale olana daholo ny arabola sy ny sisa dia mety mipotra ilay toetram-biby. Ilay toetram-biby ao anatiny dia ny biby moa fantatsika fa tsy dia mahalala hoe inona sy inona tsy manao zavatra tsy ampiheverana. Izay no mety ho antony anankiray. Telo loatra ny trano iainana satria indrindrandrindra fa raha hita andrenivohitra ilay olona dia famoao ny fivezivezenao an-trano sy ny rehetrarehetra, tsy manana an'ilay antsoina hoe intimité ny mpivady ohatrohatran'izany izany mety mitranga koa. Dia mety ho antony izany izay. Mety ho antony anankiray ny zava-matomelona. Ilay olona izay manao fanolalana ve sao dia mikasika zava-matomelona izy mino fa ny mpitandro filaminana mety mahalala an'izay zavatra izay dia manjary mahavita zavatra ohatran'izany izy. Tsy mipetraka intsony ny tahotra eo amin'ny olona iray ka mahavita mandatsakaina mihitsy. Mila mafisina ny fampiaran-dalàna hoy ny fanazavana. Ankoatra ny fanolanana ny amin'izao fotoana izao mahita ianao hoe mahavita mamono olona ny olona. Tena hoe le hasin'ny olona mihitsy le aina zany efa tsisy dikany intsony. Ny atsotsika hoe masina taloha ny hasina zany efa tsy zany ny ataon'ny akamaroan'ny olona. Dia ny lalàna izay le fomba fiteny frantsay hoe tsy afaka décrétena ange le comportement humain. Dia tsy tonga ao an-tsainy le tahotra raha tsy efa mandeha. Tia koa moa mbola tsy dia hitantsika loatra hoe iza moa zany no voasirina na natao ahoana teo dia mbola tsy fantatra tsara izay fandehany. Raha ny lalàna nanafay dia tsy nisy nitifitra olona, tsy nisy nanindro nantsy olona, tsy nisy nanao kidnapping, fa ny lalàna dia tokony mitaratra ny fiarahamonina. Fa raha vao tsy miainga avy any amin'ilay fiarahamonina eo, ny fahasalaman'ilay fiarahamonina eo dia vao maisa aza ilay lalàna zany lasa zavatra mampisafotofoto zany ao anatin'ilay izy. Tsy afaka apetraka, tsy afaka avoaka lalàna fotsiny ny toetran'ny olombelona, nefa tena toetra mihitsy. Miova ny endrik'ilay fiarahamonina ankehitriny. Lasa mirona makany amin'ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola ka mampahazovana ny tsy fanajana ny hafa intsony ho ny olo-pirenena. Miankina amin'ny fanabeazana izany rehetra izany. Satria momba le fiainantsika amin'izao mantsy zany efa tia vola daholo ny olona dia efa tia vola ka ary vola dia mahatonga zavatra tena asa tsy manjary. Misy ny titena, misy ny fitiavan-karena. Mampalahelo satria tsy mety. Mampahaoriny ray aman-dreny moa manimba ny hoavin'ny zanaka ka manana eritreriny hoe manelingelina azy amin'ny lafiny anankiray tsy te ho sahirana izy zay. Le fahasarotan'ilay fiainana mafy dia izay mahatonga an'izany. Isan'ireo tranga tamin'ity herinandro ity fotsiny ohatra ny fatratrarana ireo telo lavororoy tamin'ny famonoana ilay zazavavy kely taona hita faty tao amin'ny fokotany Belambanana komina Andoharano fotsy ny 7 Aogositra lasa teo.
raha ny vaovao nahitana tsindronantsy ny tendanoho zazavavy kely io rehefa nataony fizahana ary mbola hita teo an-toerany izany antsy izany tsy nitafy ihany koa ny tapany ambany amin'ny vatany nambaran'ny mpitsabo tamin'ny fotoana io ihany koa fa sy mba noho ny fanolalana ny vivaviny trangiray hafa ihany koa no niseho teny an-tanety be fokotany Ankadivola komina Ambohijanaka raim-pianakaviana raika amby 70 taona nanolana ny zanany vavy 9 taona efa nahiditra amponjavonjy maika ny tsy afata aoriana lorana azy tany amin'ny fampanohavana ity raim-pianakaviana ity ankoatra ireo zazavavy kely 1 taona sy zazalahy 2 taona sy 2 volana ihany koa no maty no vonoiny reny niteraka azy tany ambody filao Andalamahintsy Mananjara ny talatalasa teo olana ara-panambadiana ady mivady no natonga ity renim-pianakaviana ity namono menaky ny ainy saika moifoyoka izy tao aorian'izay saingy tonga ireo fokon'olona nanakana azy manodidina izay vaovaony sosialy izay ihany marary ny tontolon'ny asa eto Madagasikara manitra ihany koa ny mpiasa malagasy tsy mahita mangirana manoloana ny fahasarotam-piainana ankehitriny tsy manana paikady manoloana izany anefa ny fanjakana fa avo maika aza mamono ny mpiasa amin'ny fametrahana lalàna mifanohitra amin'ny zava-misy nanokana sehatra ho an'ny mpiasa rehetra ny komity iombonana ny mpiasa malagasy androany nanolorana izay sosikevitra sy vahaolana mifanaraka amin'ireo maharary ny mpiasa naravina iray ny fekevitra nandritra ity fihoanam-be ity ka entiny any amin'ny praiministra sy ireo mpiara-mombonantoka atony banky iray sampirenena ny FMI ny vondrona Europeanina ny firenena mikambana sy ny PNUD ho arantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mateo Prince Atrany vomafy ary miainana tsy fangiry firina sy fanandevozana amin'ny lafiny maro ny mpiasa malagasy ankehitriny manoloana ny olana maro lafy mitranginy amin'ny toeram-piasana efa voa amin'ny resaka karama ny mpiasa mbola mpiny ny olana amin'ny resaka fitaterana sy ny tsy fandripalemana indrindra ny delestazy izany rehetra izany no entina ilazana fa mahanitra fa diranovana ny mpiasa malagasy tokony amin'ny fanarahana amin'ny fiakarany vidim-piainana ny karama ho ny sekretera jeneraly ny syndika ny fiombonam-be ny syndika ny mpiasa malagasy révolutionnaire na ny fisemare farafakeliny tokony ny karama tsy latsaka indray tapitrisariary ny mpiasa iray lasa ny ora ambony ampanga na ny heure supplémentaire ho iatrana izy ireo no velomana eto amintsika raha tokony ho vata-karama no miantoka ny andavanandro rehefa natao ny kajikajy amin'io ankonana 5 io natao ny kajy ny vidim-piainana eto Madagasikara dia hita zany hoe ny salaire de base resantsika eto fa ny ora ambony ampanga tompoko tsy natao ivelomana ny accessoire-na karama tsy natao ivelomana fa le base dia tokony 1 million d'ariary amintsika miteny zao rehefa tonga 2025 mihoatra an'izay indray le kajy zany hoe zany io tady io maninona moa zany orinasa eto Madagasikara mandeha folany Maurice eto Madagasikara le orinasa miteny hoe tsy zakana io any Maurice rehefa tonga any le mpiasa 2 millions d'ariary ny karama farany ambany a Maurice fa le mpiasa malagasy nefa zanahana mihitsy hoe io ihany ny zakana io ihany mety aminao efa tapitra angamba an'izay fa tsy tokony zany tsony tsika fa andaotsika mba metrika zany hoe asa mendrika karama ampy mahavelona mpiasa sy ny mitaza-potsiny manoloana ny fampotehana misy ny fanjakana fa tsy manana paikady amahana ny olana hoy ny randrana sindikaly porofon'izany fametrahana fehezan-dalana vaovao momba ny asa laharana 720 aotra 720 tamin'ny 720 aogositra 720 izay mamono ny mpiasa ary mampiroborobo ny fivarotan'olona lasa mamono ny mpiasa ratsy noho n'ilay code de travail teo aloha zany izy io ary ny anankiray tena izay voizinay moa zany amin'izao le hoe lasa mampiroborobo ny fivarotan'olona izy io amin'izao fotoan'izao satria lasa misy an'iny le hoe portage salarial izy zay le soratra any anatiny any mpiasa zany hafa ny orinasa mirecruter azy dia hafa ny orinasa mampiasa azy nefa rehefa mandeha ny fanasaziana dia afaka manasazy azy daholo na le recruter azy na lay iasany zany hoe roa ny lohan'le mitantana an'le izy efa zay zany dia efa hitantsika hoe efa monstre lay fomba fitantanana ny faharoa dia ny mikasika n'lay hoe mesure conservatoire zava-dozy zay zany ianao zany raha manao fahadisoana kely fotsiny dia tonga dia alefa ny mpampiasa mody ianao aloha miatona fanarana arakasanao alefa ianao dia lazainy hoe anao fanadihadiana momba anao ino tsisy fetrany mety ray volana 2 volana ianao zany ihany rehefa avy eo anao dia zay va mandeha ny fanapakevitra hoe voaroka ianao natratra ny voasazy ianao efa tamin'ny taona 2017 no nisy ary nampiarina teto Madagasikara ny fehezan-dalàna mifeny asa taona maro tsy aoriana mbola miaina anaty fanandevozana sy fahantrana faratapy ny mpiasa malagasy arakaraka ny asana no mampahantra hoy ny fanazavana mazava araka izany
fa ny lalàna tokony mifanaraka amin'ny zava-misy no apetraka eto. Misy mpiasa miasa mihoatra ny adiny 10 isan'andro. Tsara zany adiny 10 isan'andro latsinainy ka hatramin'ny lahady. Ahoana moa tsy ilazantsika hoe efa tafiditra ao anatin'ny fanadevozana faratapony sy fahantrana faratapony ny mpiasa malagasy. Arakaraka ny iasan'ny mpiasa malagasy mampahantra azy sy ny mamparefo azy. Raha izay le système any ivelany zao efa miady hoe 35 heures par semaine ny orakabe ny iasan'ny mpiasa. Eto Madagasikara zany ile 40 heures par semaine mbola ampitomboina. Rafitinina zany aloha zany raha io code de travail vaovao io raha anao refonte zany tokony tsaratsara kokoa. Zany hoe ilay andinin-dalàna izay niteraka litige sy olana izay niainana tamin'ny loi 2024-044 zany tokony ho tsaran'izay. Sofa misy ny syndika mijoro sy miaro ny mpiasa hoy ny avy amin'ny sinady. Tsy hisy fampandrosoana avanina raha ny mpiasa izay mamelona natao antsirambana sy potehiny. Tsy hoen'ny mpampiasa ny gouvernement sambatra ny firenena manana syndikalista tonga saina satria vonona izy apiroborobo ny asa fa everitsika ho fahavany ny mpiasa. Dia ahoana moa nahampandroso ny firenena raha ny bras séculier ny vazaha ny tananao ny ratsan-tananao mandray sy akiasa nge ny mpiasa reo reo ny tapahanao reo ny kapono marteau reo tsy fatako asianao vai tenao zany mamono tenanao satria ny tananao monga ho ny fiteny boka dia lasa tsy mandroso ny firenena. Nomena sehatra manokana ny mpiasa androany tamin'ny alalan'ny komity ombona ny mpiasa malagasy nanoloran'izay sotsikevitra sy vahaolana mifanaraka amin'ireo marary ny mpiasa. Naravin'ireny ifekevitra nandritra ity fiorana ity ka entiny amin'ny praiministra sy ireo mpiara-monina antoka samihafa. Mafy ny fitakiana ary tsy hijanona ny tolona isin'ny asa mendrika eto Madagasikara ho ny fanazavana. Dia ireo no avondronay dia lasa fekevitra anankiray. Dia zay le fekevitra zay no hoentinay voalohany aloha any amin'ny mpitondra fanjakana. Voalohany amin'izany Andriamatoa Prime Ministre. Faharoa amin'ireo bailleur de fonds satria manome vola izy ireo nefa miamahantra le vahoaka malagasy. Zavatra mifanohitra amin'ny zavatra tokony kendrena no zava-misy. Dia eo amin'izareo zahay ny Banque mondiale, ny FMI, ny Union européenne, ny Nations Unies, ny PNUD, reo aloha hoentinay amin'ireo dia rehefa avy miona amin'ireo zahay dia miantso ny mpiasa indray ho tonga eto Antsahamanitra manao ny tatitra. Tetsy amin'ny kianja maitso Antsahamanitra noho ny famefotoana ny mpiasa rehetra mivondrona ao anatin'ny KIM izay ahitana ireo syndika ny mpiasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, ny mpiasa maleotena, ny tsy anasa, ny mpanjifa, ny mpiasa mpanjakana misotro ronono sy ny maro hafa. Manomana fotoana be faharoa izy ireo ry n'ity androany ity hanamafisana ny tolony. Mifandraiky amin'izay vaovao izay mbola ao anatin'ny fitakiana ny tambikarama rehefa andeha hisotro ronono araka ny voalazan'ny lalàna tamin'ny taona 2024 mifehy ny satany mpiasa mpanjakana ireo mpiasa pirenena hatramin'izao. Tsy mbola nahita mangirana ny mpiasa raha dia efa nahazo rary ny teny amin'ny fitsarana azy ho ny fanampanazavana. Zofeny mpiasa mpanjakana no mahazo tambikarama rehefa andeha hisotro ronono. No mafisy ny lalàna larana 3 tsipika 820 tamin'ny 3 septambra 3 zany araka ny lalàna mifehy ny sata ny mpiasa mpanjakana. Milaza ihany koa ny eo amin'ny andiny 570 fa omena tambim-pandehanana hisotro ronono ferana 12 volana amin'ny karama noraisina farany ary izany dia miatra vetrany sy araka ny didim-panjakana 3 tsipika 3.7 tamin'ny 7 oktobra 3 izay manamafy eo amin'ny andininy 2-4 fa mananjoa azo tambim-pandehanana hisotro ronono ferana 12 volana amin'ny karama izay noraisina farany. Ny tsy mbatika nefa izany tamin'ny taona 2012 tamin'ny nota navoaka ny ministera mampiato ny didim-panjakana momba ny fandoavana ny indemnité d'installation raisiny isam-bolana araka lalàna nivoaka ny taona 3 raisina ho tsy manara-dalàna zany ary manitsakitsaka ny zoma olona ho ny fanamafisana ny mpiasa misotro ronono. Nanaiky ny filoha tamin'ny 2002 fa ny zavatra ho takiana dia omena isam-bolana ny retraité. Inona ny zavatra nitranga nanaiky ny filoha tamin'izany fotoana zany mivoaka ny didy décret tamin'ny 2003-011 dia hoe omena isam-bolana ny retraity ny mpiasa pirenena. Zay tsy ny fanjakana mandony karamany ny ministera fa ny firenena ny vahoaka mandony karamany.
dia ohatra izay koa nitakiako koa ny hoe omeo isam-bolana ihany koa nen'ny knapsa. Nen'ny knapsa moa tsy fantako tsy mahazo isam-bolana izy fa nen'ny mpiasam-pirenena ministera dia nahazo. Inona zavatra mitranga rehefa tonga ty fitondràn ty dia nitapahany zany hoe décret 2003-011 ny foanany tamina tsy ara-dalàna zany décret foananao amina notra ny DG-ny fagy ministère finance nanafona azy ministre sy ny prime ministre matoa samy manao sonily eranga manafoana dia nahazo baiko ny dikany tiana tenenina dia tsy nalony amin'ny installation-nay. Niakatra teny anivony fitsarana ny raharaha nivoaka ny rim-pitsarana ka nahazo rariny izy ireo fa aloha ny vola saingy tsy mbola nahita mangirana hatramin'izao. Nivoaka nefa ny didim-pitsarana fa tsy foana io fa aloha fa efa didy dia ny tena indray ny tavina samborona. Didim-pitsarana nge tompoko dia tsy omenao ve le karamany tsisy tompony ty lalany ty eto tany ty nge tsika fa mpandalo maninona tsy atao tsara ny karama mampiasa na mpiasam-pirenena na mpiasa privé amboariny karama mitady 100 000 francs mitady 20 000 francs enjana fa mihinana azy 2000 DP zany eraky ny province rehetrarehetra betsaka amin'ny maty satria tena misy an'izany vadina dokotera mandray 120 000 ariary par mois fa maninona ny tsy tokony amboarina jerevana ny zavatra iainany noho izany zay tsy anaiky. Mijoro anao hitrano tsirary ny aritsanaiky ny zava-misy miatra amin'ny mpiasa retraité raha ny fanamafisana hatrany. Vaovao fampianarana kosa indray ataon'ny fitondram-panjakana kilalao ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana satria fanapa-kevitra tsy mahomby hatrany noraisiny. Vokany mamboly fikorontanana eto amin'ny tany sy ny firenena ny tsy fahaiza-mitandana araka izao fanadihadiana manaraka izao. Fanapa-kevitra tsy voalanjalanja no ataon'ny mpitondra amin'ireo sehatra maro kanefa raharam-pirenena no resaka. Isan'izany ohatra ny sehatry ny fampianarana. Nambara fa tsy andoavam-bola fa mahaimaim-poana amin'ny fisoratana anarana eny amin'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana. Mampiseho fa latsaka tanteraka ny antifantrana amin'ny firenena satria any fampianarana no anaovana izy ireo atsirambina hoy ireo Rakotovao. Niteraka fikorotanana teo amin'ny tompony andraikitra sy ireo ray aman-dreny amin'ny mpianatra amin'ny filazana fa mahaimaim-poana amin'ny fampianarana ho an'ny sekolim-panjakana ho an'ity taom-pianarana 424 sy 524. Ny vola aloha any amin'ireo sekolim-panjakana ireo anefa no miantoka amin'ny fampiodoana azy ireo amenonany tsy vita amin'ny fanjakana toy ny karaman'ireo mpampianatra izay tsy voalohan'ny fanjakana. Fa mandoha vola daholy any tsy mifanojo zany le zavatra resahana tsy mba jerena meloha fa inona moa zany eo alohan'ny olona ao amin'ny EPP tsy tanimena na EPP tanimbarinandrina na any Betioka na ny inona moa le aloha io lay anjara tsy vitan'ny fanjakana amin'ny maha sekolim-panjakana ny resahako karaha manam-pampianatra na framina na inona ny fitaovana rehetrarehetra manodidinao tsy voalohan'ny fanjakana zany dia lasa le mpikarakara ao mandeha makany iray aman-dreniny mpianatra hoe tsy tsiditra le ny ranoterentsika raha tsy mandoha volonareo mba tsy hampiady amin'ilay taleo ireo sahako io. Kabary politika ny dikan'ireny fanambarana ireny raha ny nambaran'ity folim-panjakana teo aloha ity. Tsy mahomby io fanapa-kevitra io raha mity taona ity satria efa tara loatra ny fanapa-kevitra no raisiny. Tsy mahomby anie le resaka le sahan'ny filoha teo fa ngamba ho amin'ny herintaona zany fa raha zao efa tara loatra fa inona no atao. Dia miverina fotsiny amin'le hoe déclaration politique ny atao. Makasika ny raharam-pirenena mandeha indray ny fampanantenana fa ho vita ny volana febroary 2024 ny ampany amin'ny zotra Orange mitetika asa teleferika tranga izay miteraka resabe ho an'ny mpanara-baovao satria rendrarendra sy tsy laharam-pamiana trany no ataon'ny fanjakana. Nanamafy ny olom-pirenena fa ny olan'ny sosialim-bahoaka izao no maika ho azy ireo fa tsy aitraitra mety mbola ampibabitrosa ny taranaka mandimby. Tsy natao an'ny sarababe bahoaka ihany koa ity tetikasa ity fa natokana ho an'ny mpanambola. Ny eo tsy vita ny eo misesika kosa hoy ny mpanao politika. Tsy vita ny resabe sy fampanantenana ny fampandrosoana fa mila vola sy fanatanterana ny asa. Fanampanazavana. Tsy aivina fa mialoha ny farany taona 2024 no efa nambara fa ho vita ity zotra Orange ho an'ny teleferika tany ampiandohan'ny tetikasa kanefa tsy tanteraka hatramin'izao. Andrasana indray ny fampanantenana amin'ny fahavitany ny volana febroary 2024 raha ny fampitam-baovao. Tetikasa izay tsy mamaly ny filan'ny mponina fa mijanona ho rendrarendra fotsiny ihany ao ny olom-pirenena. Ny sakafo miditra ambava sy ny famana ny olana vidim-piainana no maika ho an'ny vahoaka. Aloha zany le teleferika satria zao aloha malaza hoe ataon'ny fitondrana amin'izao
raha ohatra ny aminay madinika le velogna tasalo zany tsy dia important aminay le izy fa ny tena misy zany dia le socialnay zany no tena io zany no tena important aminay amin'izao aloha satria ny asa tsisy a fidiram-bola tsy ampy. Amiko aloha le izy tsy natao mahantra fa lasa fotodrafitrasa ao am-parakara daholo ny vitan'le foloantsika amin'izao dia miha mahantra be firenena fa tokony hoe jerena aloha sosialim-bahoaka voalohany indrindra satria fa miha mahantra be tsika amin'izao fotoan'izao. Raha aminay majinika dia tokony hoe le vidim-piainana aloha fa tena midangana dia midangana mihitsy ary miakatra andro mananitra izy amin'izao. Miatraika avoaka majinika mihitsy ny zava-misy amin'izao. Eritreritra aloha zany raha aminay dia tsy lara-pahamehana io raha ny amiko fa raha io raha amiko mbola tsy lara-pahamehana mihitsy na dia ataoko hoe ampandroso amin'ny Madagasikara ary aloha mba sosialim-bahoaka aloha jereny sosialim-bahoaka voalohany indrindra fa wakatiko izao fidiram-pianatra zao a tena sarotra aloha zany fiainana amin'izao hoe tena sarotra fa raha mandray karama ianao amin'izao tena tsy masahana andreo rehetrarehetra ireo zany fa voalohany indrindra fotsiny zany hoe rehefa misakafo ianao no tena hoe zay zany sakafo dia mianatra ny zanakao dia zay fa ny koatra zay zany dia fa amikambony daholo. Kapoaka ny fitondrana ankehitriny mampanofa vahoaka mampanantena zavatra tsy ho vita akory hoy ny mpanao politika tsy vita ny kabary ambony latabatra na resaka kibony omby ny fitantanana fa mila asa mipaka amin'ny vahoaka may ny afiny atsangana ihany koa ny mponina tamin'ny fametrahana mpitondra efa hita ny fomba fiasany. Sarotra be moa le hiteny an'le terme hoe vendeur d'espoir ve zany ny mpitondrantsika amin'izao fotoana izao satria mampanantena fotsiny mampanantena dia faly ny vahoaka faly amin'ny fanantenana fa ny zavatra rehetra izay nampanantenana aloha dia vitsy kely ny tanteraka raha tsy ho lazaina hoe tena tsy misy mihitsy fa karazana ohatrany hoe itsika vahoaka malagasy indray no tompona andraikitra tamin'le safiditsika mety hoe diso safidy ve tsika dia zao ny vokany izao hitasika izao fahantrana lalina ny mpandraraha lehibe vahiny ihany no tena mahazo tombon-dany amin'ity fitondrana ity. Mila fiara-miasa sy vola ihany koa ny fanatanterana ny asa famonjana ho kobakambava fotsiny ihany hoy ny fanamafisana. Tsy afaka hoe hiandrana fahagagantsika satria ny zavatra rehetrarehetra raha tsy misy vola raha tsy mahay mitantana zany ny fanjakana amin'izay vola ananany eo dia ny eo ihany ny eo ny zavatra hita dia ny fomba fitantanana sy fomba fiaraha-miasa ny relation amin'ny international sy ny PTF na ny partenaire technique financier no mety hoe misy tsy fahaizana amin'ny tompona andraikimpanjakana izay miandraikitra an'izay dia mihidy foana ny robinet na compte goutte foana no azontsika dia zay vola tonga eo dia tsy ampy na tonga dia lany. Ratsaifiny 320 tapitrisa euro na manodidina ny 700 miliara ariary eo no natonta tamin'ny teleferika vola no trosaina. Trosa misoratra amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ary mbola ho babe ny taranaka orina. Manodidina ny 3,000 ariary ny sarandalana amin'ny fandehanana teleferika ho an'ny zotra akaiky indrindra. Raha atao izany kajy 17 taona any vao voaefo trosa io raha mahita mpandefa raialy isan'andro. Ao anatin'ny 430 taona kosa raha toa ka misy mpandeha 4 alina isan'andro. Tetikasa izay tsy mamaly ny filan'ny vahoaka ary toa zary lasa aingo ambony tsikoky raha tarafina amin'ny fikorontanana ny tanàna Antananarivo sy ny farim-piainan'ny mponina ao aminy amin'izao fotoana izao. Indray-bavy eo amin'ny vaovaon'ny fifidianana isan'ny fifidianana nahitana lesoka betsaka indrindra kanefa mbola tsy hita hatramin'izao izy fanapa-kevitra noraisina momba azy ny fifidianana solombavam-bahoaka faranteo na ny fiarahamonim-pirenena na ny mpanao politika eny ireo olon-tsotra dia samy nampaneno lakilosy fa betsaka loatra ireo tsy fanjariana tamin'ny fifidianana iny isan'izany ny kolokolo-pifidianana sokajiana ho eloka ny kolokolo-pifidianana tsy nisy fepetra noraisina manoloana ireny hoy Rivo Rakotovao Flot nasionaly Antoko HVM. Anjakan'ny kolokolo fifidianana eto amintsika hoy ny filoha nasionaly Antoko HVM niarana hita ho izy zava-misy na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa gaboraraka tanteraka sy goragora ary betsaka amin'ny fandikan-dalàna maro natao kanefa tsy misy mifanasaziana azy ireo manoloana izany fa mitohy ihany asa ratsy ireto fahavalom-bahoaka ireto nambarany Rivo Rakotovao ihany koa fa tokony mijanona tsy momba aty sy aroa ary tsy tokony tsabaka amin'ny fifidianana io ny mpitondra fanjakana.
mihevitra fototra hatramin'izay hatramin'ny ananganany senité izy tamin'izany a dia hoe miala amin'ny fitondram-panjakana ny fikarakarana fifidianana satria tsy mahafetena reo ratsy mangaiky amin'ny fanjakana na fanjakana foibery a mba hijanona ao anatin'izay a ataoko hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny roa satria fifidianana io zava-misy endalana nefa dia ampiasainy reny olo reny mandraka androany miara misalaha amin'ny olona manao zay tetika rehetrarehetra mba hanakelezana an'izany lalan'ny mpanao ratsy zany eny ane zany amin'ny fifidianana io mba misy olona farafaratsiny a rehefa tsy miova ny lalàna mba tsy mandika lalàna ny olona mpikarakara ny fifidianana ary zay mahatonga antsika rehetrarehetra ny tanana ny rehetrarehetra mba hifanome tanana zany hiady am'ireo olona zay tsy mataotody manarao-pahefana manodikodina ny safidy mahoaka pejy fanatanjahantena isolo tena ny Madagasikara amin'ny fiadinany amboareran-tany ny kartiny FIA izay atao any Angletery Boara Razafindratsimo izay mpikambana ao amin'ny kluba ny FFM Sam nandresy intelo ny sesy tamin'ny trophée international ny tenany ary nikendry ny azo ny top 10 fanampanazavana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ny 12 hatramin'ny 12 septambra ho avy izao no natanterahana ny fifaninanana ao amin'ny circuit PF international ao Angleterre. Ratsahifiny, isan'ireo nandrafitra ny délégation malagasy tamin'ny African Karting Cup tany Afrika Atsimo i Razafindratsimo Amboara izay nahazo ny larana fahenina teo amin'ny Skadi OKN. Ity vokatra miavaka ity izay nametraka ny Madagasikara ao anatin'ny firenena telo voalohany amin'ny AKC ary namela azy azo ny toerana hiatrika ity fihaonany raisam-pirenena ity. Iray amin'ireo fifaninanana malaza indrindra raisam-pirenena ny FIA Karting World Cup nanamafy anefa imboara fa hifantoka amin'ny hazakazaka atao na hifamanana ny mahizazy avokoa azy ireo mpifaninana rehetra ary mikendry ny azo vokatra tsara mandritra ny fifaninanana. Malaza amin'ny lafiny teknika manome fitsapana ho an'ireo mpamily ny circuit PF international Angleterre. Toanan'ny team KBK competition ny amboara amin'ity fifaninanana ny raisam-pirenena ity izay ekipa kalaza amin'ny fahaizana sy tanjaka. Fotoana iray anararotana ho an'ny fampivoarana sy fampiroboroboana ny kartiny eto Madagasikara ity fifaninanana ity izay mbola miatrika fa namgoavana toy ny tsy fampiny ny fototra-afitrasa, ny fahalafosan'ny fitaovana, ny tsy fampiny ny fampiofanana sy ny fahasarotana ny fititiavana mpiara-miasa. Amandranana ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity toy ny mazatra ny maresaka avy any ivelany. Miona tamin'ny filohan'ny filan-kevitry ny fiandrianam-pirenen'ny Soudan ny filoha Xi Jinping Omali Zouma. Izany dia ho fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny rotonda indrindra ho amin'ny fampandrosoana ny tontolo. Fanadiadiana. Anohanan'ny Soudan ahitany rariny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny eo anivon'ny firenena mikambana Chine. Isan'ny nivoatra izany tamin'ny fihaonana teo amin'ny sinoa Xi Jinping sy ny filohan'ny filan-kevitry ny fiandrianam-pirenena Soudan Abdel Fattah al-Burhan. Akoatra izay, eo koa ny famahana ny olana ara-politika Soudanais izay miatraika sy mampijaly ny vahoaka Soudanais. Anamafy ny fifandraisana eo amin'ny rotonda ary inona fa anampy an'i Soudan andresy sy hivoaka anatin'ny fijalian'ny ny ady sy ametrahana fandriampahalemana sy fampandrosoana ho an'ny vahoaka Soudanais ny diniky ny rotonda. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminaraka indray tomboky lasy tongovavy.